vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitso anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandehandeha izy mba anisik ampunyang palay aminirana manana tompo atsika menakavy eto tapitanana tsy anaratsoa sy ny manodidina akory aby faly ndray ny tenanay sy miaraka amitsika eto ary manomana fotoana lehibe sy goavana ny sabotsy fadimin'ny volana oktobra ho avy izao am valora sy sasany maraina am valo sasany maraina eto amin'ny trano fivavahana vaon'olo ko antarandolo ambadiky ny station Sel grand défi taorinan'ny fotoana lehibe tany Antananarivo to amin'ny Coliseum de Madagascar de eto ndray zany no anatanterantsika ty fotoana ity grand défi 2024 ho an'ny fianaratsoa manokana inona moa le grand défi fanambo goavana iediavatsika am'ireo fananam-pamosavy agnapotena ny herin'ny famosaviny ny oziny ny aretina tsy sitrapanafody ireo fa karazana problème vamina herin'ny maizina satria tadeo fa misy ny problème avy amin'ny demony avy amina fanaratsy bloqué ny tsenanao manapotika ny tokantranonao ary tsisy mahafaka an'izany raha tsy herin'Andriamanitra anasana atsika menakavy itsika rehetrarehetra eto tapitanana ny fianaratsoa ity fotoana lehibe grand défi tena izy ianao na iza tanteranany sabotsy 5 octobre amin'ny valo sasany maraina tsy amin'ny sivy fa amin'ny valo sasany manomboka fotoana io eto amin'ny trano fivavahana vaon'olo ko Antarandolo ambadiky ny station Sel na le station fanaovana lasante fotoana le Sel io de ambadiky io ny anaovana ny fotoana io ao amin'ny trano fivavahana vaon'olo ko tongava hitondra ny vavaka amin'ity fotoana ity ny pasteur tovina rivotria marivony sy ny ekipa rehetra miaraka amintsika ao andray fahasoavantsika velo matoboka iza ny anaramama dia ina ny zavatra nitsanga Angeline Madeleine ny anarako Angeline Madeleine ny zavatra nitsanga tamiko dia nivoto be ny kiboko famosavina tsaka famosavina koa ny ana nomen'olo zavatra no hoaniko dia rehefa nohoaniko le zavatra dia ohatra nisy niteny amiko hoe hoy ahoana le zavatra nohaninao mahafaty anao an'igny dia tamin'ny ny aniko zany maraina nihinany mofo gasy maraina ny hoaniko harivena tonga dia tsy nahitatory fa nikoaka dia namory rano amizay nibontsina amizay nikiboko namiko nibontsina tsy nahitatory amin'ny alina rehefa amin'ny alina miaky indindrina fotsiny amin'ny alina fa tsy mahitatory marary manentaina izy io firina teo nitondranao an'le kibe satria lasa ngeza zany le izy eny mbolana dia lasa amizay natao radio ato amin'ny tany amin'ny hôpitaly tanana na nentsina tany natao radio dia iri somary misaka kely ny ray aman-dreny manina raha mena seza ry izy ry atsy amin'ny mpitendry atsy ao zao sa mbola misy ao dia nentina tany amin'ny hôpitaly natao radio dia ahoana natao radio mpifilatanana dia hitany radio fa feno rano daholo ny foko kiboko rehetrarehetra mivoto hatrany baka tapondoa baka tapondo jusqu'à paladino mivoto daholo dia nentiko taratasy radio zany nentiko avy nanao radio dia ry amin'ny rano naramby amizay dia ohatra misy ariko any ty amin'ny arany jesosako fa tsy hanao radio tsy feno rano zany fa amizay ivavaka ana am-piangona nefa efa mivoto ny kibonao amin'io dia mivoto ny tongotrao jusqu'à paladi eo fa mivavakato amin'io fa mivavakato dia tsy haiko ngamba fa tsapahano ody koa ngamba hoe ahoana ny herin'Andriamanitra tompon'ireo ao dia tonga eto pasteur tira mihitsy nandray andro fotsiny ny andraisan'ny pasteur tina tonga dia nivoaka rehetrarehetra amin'ny alina igny zao tonga dia natory eny mbola nantondra kibe fa vavaka ny ray mandeha tsy miverina tonga dia nilamina
tonga dia nilamina natoran'ny alina igny niverina ny faindroa tonga dia tsy nisy ninina tsony rehetrarehetra tonga dia sitrana dia nilamina lamina tsara teka sorakoraka alleloia tainy tompony eny Nataline anarako ina zavatra nazo anao calculany a voto be mihitsy kiboka ohatrany hoe be voka zany dia misy taona izy io mihena tena tsy hita fa misy taona tena mivoto be dia ny olona mahita zany ohatrany hoe be voka foana dia na fianakaviana aza miteny ohatrany hoe be voka efa bolana sa efa ngezageza mihitsy efa fito volana any mihitsy satria le mamako zany teny hoe fa nga ianao nanalazaza ozy izy dia efa ahoana hoa mbola any zay sahako zay fa zahara gaga rehefa tonga teto dia efa aminanina moa ny anahy fa aminana me pasteur ertiana hoe misy vehivavy zay ao makanesy ianao hoe ty dia tonga teo ianao ozy izy le avy any andorany fotsy dia eno ianao ozy izy misy zavatra mararo anatin'ny kibonao ao fa raha vonina iazakazaka ianao ozy izy anao asan'ny tompo dia eny ampandehanana eny ianao ozy izy tsy hoenao tsony io calcul zany izy io sady kista dia misy taona rehefa manao io koa dia fibrome taona ohatra mivadibadika eo zany le izy dia rehefa tena nandrain'izay faminanina zay dia oza hoe tena iazakazaka zany jesosy ho rehefa anao asan'ny tompo ianao ozy izy dia ho hitanao fa eny an-dalana io dia tsy hitanao io aretiny io fa manaikitra ane zany tena manaikitra en plus n'izay ny fotoanako zany rehefa mandeha mialatsiny dia tena hoe tsy stable mihitsy fa ohatrany hoe misy fotoana zay tiany andehanana dia mijaly mihitsy ianao amin'le vokatra io aretiny io zany le aretina dia mandeha be io fotoana io dia tsy voaregle mihitsy fa dia mahika eny ianao tena mijaly fa rehefa tena vanginy tompo ny mpanompony hoe mila miazakazaka ianao mandroso amin'ny asan'ny tompo dia nahagagana fa tena zavatra mahafinaritra tena tsy hitako tsony le aretina rehefa tena niazakazaka nametrany-tanana ve ianao sa natao délivrance sa nitsofina rano tsy nametary-tanana tsy natao délivrance fa faminanina ohatra le antsoantso ataon'ny mpanompon'Andriamanitra hoe mandeha na miazakazaka manao fa asan'ny tompo ianao ka ao anatin'ity fanosorantirana da malala raha vavy malala araroty ny asan'Andriamanitra fa ninina aretina tsy afaka ao anatin'ny délivrance na fametrahtanana na alimbavaka na tendrombohatra fiazakazanao dia mahatonga ny aretinao mantsavina teka sorakoraka alleloia tahiny tompony eny tsy miverina tsony zany mahagaga jesosy manonona ny fiadanan'ny tompo atsika menakavy eto tapitanana ny fianaratsoa sy ny manodidina akory aby faly indray ny tenanay miaraka amintsika eto ary manomana fotoana lehibe sy goavana ny sabotsy fadimin'ny volana oktobra ho avy izao amin'ny valora sy sasany maraina amin'ny valora sasany maraina eto amin'ny trano fivavahana vaon'ny olo ko antarandolo ambadiky ny station sel grand défi taoarinan'ny fotoana lehibe tany an-tananarivo to amin'ny collision de Madagascar dia etondray zany no anatanterantsika ty fotoana ity grand défi 2024 ho an'ny fianaratsoa manokana inona moa le grand défi fanambogoavana iadiavantsika amin'ireo fananam-pamosavy agnampotena ny herin'ny famosaviany ny oziny ny aretina tsy sitrapanafody ireo fa karazana problème avamina herin'ny maizina satria tadio fa misy ny problème avy amin'ny demony avy amina fanaratsy bloqué ny tsenanao manapotika ny tokantranonao ary tsisy mahafaka an'izany raha tsy herin'Andriamanitra anasana atsika menakavy itsika rehetrarehetra eto tapitanana ny fianaratsoa ity fotoana lehibe grand défi tena izy ianao na iza tanterana ny sabotsy 5 octobre amin'ny valo sasany maraina tsy amin'ny sivy fa amin'ny valo sasany manomboka fotoana io eto amin'ny trano fivavahana vaon'ny olo ko antarandolo ambadiky ny station sel na le station fanaovana lasantsy le sel io dia ambadiky io ny anaovana ny fotoana io ao amin'ny trano fivavahana vaon'ny olo ko tongava hitondra ny vavaka amin'ity fotoana ity ny pasteur tovina rivotria marivony sy ny ekipa rehetra miaraka amintsika ao andray fahasoavantsika velo matoboka ina zavatra nitsanga za zany tam'izany nararo be ako dia voto be kiboko dia za aloha fa nandeha mpanompo sapy dia nandeha tamin'ny dokotera raha nitsindrona atao taminay efa 3 dia tsy sitrana satria sarotsarotro reo fa nanatin'ny
anatin'ny herinandro intelo ako misitra no safotra foana dia narary be tamin'izay fotoana izay dia nitany fa maninona ny safotra intelo sa hoe mihetsika fotsiny le aretina aretina dia sepotra be dia nikiboko ngeda be dia tamin'izay faran'izay zany a ny tensioko efa 4 zany dia efa tsy nahatsiaro tena aloha 2 andro roa adiny roa tsy nahatsiaro tena ako dia avy eo ako tomany daholo zany reo avako reo ny zanako satria za maty mivadika tamin'izany dia ny zanako efatra dia nitomany be reo zanako reo zany dia nahita n'ity fiangonana ity tamin'ny télé dia tenen'ny pastera ery ataovy amin'ny alikira aloha ny tananao dia ataovy amin'ny marary be dia tsy nionona tamin'izany any fa tamin'izany ty 3 frère ty mbola vovoka be mbola seza ohatrany ratsiratsy reny nandarako taty ndray andro fotsiny any nakaty ndray andro nandeha teto amin'ny 3 frère dia tonga dia sirina tamin'izany pastera Jonasson teny teto hoe raha misy marary anao izy dia tonga dia makatoro dia tena mandray an'iny dia niraisiko iny tena tonga dia niraisiko fa teny eo ihany kosa aloha dia tena sitrana dia valana roana le aretinao zany ngeza be nikibo ianao misy tension dia ianao koa rehefa tena sepotra be dia torana nisy fotoana 2 andro mihitsy ianao tsy nahatsara tena anatin'ny herinandro intelo ny torana dia nisy fotoana 2 andro tsy nahatsiaro tena mihitsy fa tena niady mafy tamin'le aretina adiny roa tsy nahatsiaro tena zany ohatrany hoe fa maty satria tsy hitatsony ny tensioko fa tsy hitatsony mihitsiny dia velona ihany ohatrany hoe tsy fanahy koa zany ohatrany hoe niakatra zany dia vatako mipetraka tety dia niakatra tany ohatrany hoe mandana miverina fa tsotra mbola tsy andronao zao andro zao izy le rehefa tena ho sitrana amin'izay ianao toy ny tantara ohatrany hoe nivalana 2 andro sa naninona rehefa ohatra zany sitrana nahatsiaro tena aloha zany dia nakatyany 3 frère dia le nivavana tsy mivavana za tsy natao délivrance fa za tonga dia niraisiko fotsiny hoe anahy zany jesosy fa raha mahasitra anahy to amin'ity fiangonana ity tsy alatsony ako anompo anao dia sitrana tata dia 2 andro mivalana ohatrany mainty be re dia youtube koa 2 andro dia sitrana dia ny olona teo tanàna gaga daholo hoe fagnanakaisa le kibo be anao teo ianao tena nena tanjaka tena nena afaka tena sitrana ianao voaka zavatra maintimainty be ohatrany hoe goudron ohatrany hoe maintimainty dia ohatrany mavomavo be reny zany voaka tany anaty 2 andro ianao nanao an'izay taorianan'le fahatogavanao teto talohan'ny atongavako teto zany dia taorianan'iny ako no nivalana an'izay dia sitrana tamin'iny dia za tsy nijanona mivavaka ntsony mivavaka taty foana aloha salama tsara amin'izao tsisy ninina ntsony fa tsy ninina ntsony fa tena sitrana mihitsy tena sitrana gaga daholo ny ray tanàna fa amin'ny fiainanao dia misy fahagagana hatramin'izay tsy narary so tamin'ny antanako tato izay tsy narary so teka sorakoraka aleloia tainy tompo mama tsy miverina tsy inarako dia iony inona le zavatra nahazo anao zavatra nahazo aho zany nanomboka tamin'ny taona 2 dia narary tato anatin'ny kibo tato manaitaina dia loha koa marary dia io maso koa sala nipotsaka ivoaka dia rehefa nitompo teny ny aretina zany nentina tany amin'ny dokotera tsy sitrana nentina tamin'ireny dadarabe ireny zany efa voatety daholo rehefa karazana mpanao gasy rehetrarehetra fa tsy sitrana dia teniteny dia nitombo zany ny abeako za lasa be soka be lasa be kibo lasa be vantana tsy hoe mahazo aina matavy fa narary tena ohatrany hoe me matavy mihitsy aho zany satria tana koa tsy afaka nikombona fa lasa ohatran'ny olona hoe vonto be ny za lasa be sandro be dia nanomboka teo amin'ny 7-2 aho zany nanomboka tsy afaka mivoaka ny tranontsony fa tena nitombo ny abeako zany lasa 7-7 kilao raha nilanjako normal zany 4-20 kilao lasa 7-7 kilao dia teniteny dia nentina taty amin'ny hôpitaly taty voatety daholo reto hôpitaly ambonimbony Antananarivo reto misy ray tapo amiko moa mipetraka aty Antananarivo aty dia vezivezy amin'ireo andao akatsindray andao akary dia tsy nahita mangirana mihitsy dia misy zanadralahako ihany zany efa mivavaka tato problema ohatran'izay trony nahatonga ary mivavaka tato dia nisy fotoana izy zany tary aloha efa niteny tamiko hoe andao hoentina hivavaka dia nitena moa araka le fatorana amin'ny fianakaviana hoe very raha vao mivavaka amin'ireny sekitra ireny
dia nefa ianao marary be nefa za marary be dia teny dia tsy sitrana tamin'ny dokotera taty Antananarivo taty dia verina kely tany ambanivohitra tany indray any Faratsio moa misy anay dia nitsabona tamin'ireny dadarabe reny dia tsy sitrana ihany dia nentina nylanjain'ny olona teny amin'ny hôpitaly indray dia ohatrany hoe nykalomen'ilay tsindrona fotsiny aho zany a dia tsy naninona fa voakandroa andro indray dia nianarary be indray dia natsoa mivadiko zany a ny zanako taty Antananarivo taty fa manana zanaka kambandroa lasy vavy ray a mipetraka taty Antananarivo hoe marary be dadanareo a fa midina dia tsisy afaka nidina moa ny ankizy fa le vadin'le zanako vavy tokana ihany zany a nidina tany tanàna dia ndrahandreo izy andany ianao valo mandeha midina fa alay vidadaka ty hotsabotsika dia rehefa tonga taty aho zany a tonga taty Antananarivo aho zany ny alahady niainga tamin'ny tanàna ia sabotsy maraina niainga tamin'ny 4 maraina teo an-tanàna fa mbola ambanivohitra Faratsio misy anay a amin'ny 9 vao tonga amin'ny Faratsio nefa lalana adiny roa sasany zany tamin'izany mbola tsy narary dia natao indray andro tontolo dia maraina nentin'ilay zanako niakatra dia tonga taty Antananarivo aho tonga dia mipetahana séroma fa eny Akarobato eny moa ny zanako no mipetraka dia tonga ny alarobia nefa mipetaka séroma dia ozy le dokotera hoe tsy maintsy manao écho ianao raha pitso alakamisy dia nanao écho tany amin'ny hôpitaly tany zany zay tany Andoharano Fotsitany dia hoe ozy ny dokotera hoe io ozy izy ny aretinao misy zavatra mivonto zany atao anatin'ny kibokato efa vaky satria le sary zany hita mivonto eo dia misy ohatrany diako fekely manao hoe dia misy zavatra manjavona ohatrany mivoaka dia hoe mamoronanao izy dia efa vaky izy io dia ianao izy izy alohan'ny alahady a tsy maintsy didina fa raha vao tsy didina ianao a dia maty dia teo aho zany dia efa tonga dia efa vorony saitry manontolo zany hoe voninany ho faty satria efa alakamisy dia alahady zany dia ozy le vonantolahako zany mivoaka tao an-tokotany dia ahoana zany dada fa le dokotera mbola hoe andraso kely eo izy izy a fa namboatra ny taratasinareo a dia ozy aho zanaka tsy de tiany zany fa alao aho ho faty fa efa betsaka ny vola laninareo tamiko a alao aho ho faty a fa raha za mbola velona dia anompan'Andriamanitra mandra-pahatapitra ny fofonayko a dia ahoana natongavanao taty ary nisy nitondra sany nisy nandresy lahatra dia ny antony natongavako taty zany ny maraina ny azoma ny tantanan'le zanako vavy sy mivadiny io aho zany a nandeha nakaty amin'ny 3 frera fa efa nisy zanako le ilakambana zandrony koa zany a efa mivavaka tato a dia efa vita batisy izy io dia fa izy ny afana zany fa tsy niteny tamiko hoe mivavaka ato a fa mivadiny zany efa mivavaka talohany dia mivavaka tato izy dia niditra tato zany dia nitantanany zanako a miditra ery mialabisy dia ery any nentin'le vonantolahako mipetraka ery amin'ny estrady ambony ry dia tao anatin'ny toroteny aho zany a dia misy délivrance moa zany teo anelanelan'ny toroteny a toroteny pastera Ertina teto dia hoe misy maharary ao izy tena manaitaina ho afaka izy sady manondro ohatran'izao izy dia ohatrany hoe any amiko mihitsy le tanany zany dia teo zany a dia ohatrany hoe nisy rivotra mangatsika be niditra tatambavako dia za zany nieritreritra hoe ho faty aho fa ohatrany hoe ho tapaka ty gorge ty dia efa niandro zay hoe anjerako aho zany dia nidina tato amin'ny tratrako indray le izy dia niandro indray aho zay hipoanto hitaola tratrako ty dia avy eo nidina taty amin'ny kiboko dia nijanona le nanaitaina sy le nangiry firy iny le tanan'Andriamanitra mikasika anao manasitrana anao iny dia ty lohako ty le narary be le voamasoko ohatra nisy nandrangotra ohatran'izay a dia tsy narary tsony le lohako dia nitotona andita amin'izay a tamin'io andro io amin'izay aho anatin'ny toroteny dia io amin'izay zany a misy zanadralahako zay le hoe iantso zanako ny zokilama to nanantona tery fa nahita tamin'ny tele ony izy dia tany amin'ny trano vaotany ngambany dia tamy izy dia ozy sitra ny dadanay vozy rehefa tonga ato sady ny sakambinotra dia efa sitrana anaka ao a efa sitrana dia nitotona niara-nitotona andita eo zay mianaka
dia iny zany dia nivoaka tato tamin'ny dimy sasany dia ozy le zanako vavy dada tsy mahatanty an'izao tsy misakafo atandreo fa andao aloha vidiana sakafo dia ozy za tsy noana fa andro vo izao nyeveriky fa hoe mbola amrona amin'ny telo le andro dia ozy le zanako hoe efa amin'ny dimy sasany ange zao ry dady zao ary tsika tsy ahita bisy tsony dia ozy dia iny ny andro bisy teo zay any tsy nahita bisy fa amin'ny fito latsaka zay mbola tsy nahita bisy dia niazakazaka iny nandeha nodina kany akarobato niazakazaka madiny amin'ny valo sasany zay tonga any akarobato dia ozy le zanako kambana dada ozy endrasanareo ariva tsy mahatanty atsika izy fa maninareo miandry ariva be dia ozy le zanako vavy sitrana angely aty dady sitrany dady dia gaga be izy dia ozy izy sitrana tokoa ve dady sitranao dia iny dia jereny tokoa ny sakafo za tsy mihinan-kanina amin'izany ngeza be zany tsy mihinan-kanina laniko ny varotra dia natory mianaka zany matory any amin'ny efitra ilany any zay mianaka dia le kambana zokony io zany dia mipaika ny tamin'ny telo maraina na rary ndray amin'ny sabotsy maraina io zany dia lady maraina soma le teto voalohany dia sabotsy maraina nentiny zanako teto ndray dia nitantanana ndray namonjy bisy dia marary zany anaty bisy eo akadym-bahoaka eo nidina tany anaty bisy indray le fahagagana dia sitrana tany indray dia zavatra nahagaga indray rehefa nitoroteny indray pastera hertiny dia le boka folona reny nataony toroteny teto dia ozy izy sady manondro any amika any izy fa teo ihany mipetrahana isy le vinantolahako dia ozy izy sasanozy any anaty bisy dia efa mihitsana ny abokany dia ozy izy za mihitsy zany lazay ny pastera io zany dia iny zany dia mivavaka ihany any alahady nanaona nasitrananao niaina tsy kelikely am'izay le sady tonga dia nanjavana ndray mandeha mbola tsy niaina aloha fa teo dia mivavaka any alahady dia miverina any alatsinainy dia ozy andeha ody amin'izay aho arakizy fa sitrana dia alatsinainy any miverina nangatatsiodrano teto dia natao délivrance tatsy zay zany vao natao délivrance dia ozy izy miantsy an'le mpanao délivrance hoe miverina isam-bolana aty aho mivavaka fa ohatrany tiako le mivavaka ato dia ozy izy zareo hoe fa avaizy ianao dia hoe avy amin'ny faratsio dia hoe misy fiangonana vaony oloko izy amin'ny faratsio faratianao no mivavaka amin'ny vaony oloko dia any no mivavaka fa tsy vitanao makaty isam-bolana dia zao zany dia natao arinan'izay zany dia tena mivavaka namonjy an'io fiangonan'io foana zany na dia ngeza be tsy afaka mandeha za dia namonjy an'io dia avy eo zany ny andro batisa tany tsy nisy batisa foana tany tsy nisy batisa foana fa zay pastera tonga any moa zany dia tsy dia maharitra firy fa mandalo kely fotsiny dia lasa dia niakatra taty zany dia nidongo tamin'ny pastera ialosoa mihitsy hoe za mba tena atiako raha atao batisa tamin'izay janvier dia ozy pastera ialosoa hoe tsy misy batisa fahavaratra dia isako miona aminy zany atao mangatatsiodrano dia hoe mba fifaliako ny atao batisa mba fifaliako no vita batisa mba fifaliako no atao dia farany izy dia ozy alao ianao ozy izy tadiavana olona dimy dia atao hita manodidina eto fa zany foana ny ianao dia iny zany teny dia nanahoana am'izay le nasitrana ny ray aman-dreny efa miandry mihitsy zay kay dia iny zany dia rehefa tena mivavaka zany natao batisa tamin'ny promotion fifaliana zany dia mbola tsy vita batisa dia efa nianatra nisisika iny koa zany nianatra délivrance dia iny dia niaina zany le abeako tsy hita hoe nakaisa foatra nanjavona fotsiny teo dia zao ny efarako zao tsinge matanjaka tsara teka sirakoraka aleloia tany tompo ray aman-dreny mahiresa tena normal tsara voninahitro any tompo tsisy ninina marary tsony marary atsony firy kilao ianao am'izao efatra ambe mipolo kilao am'izao verina normal mihitsy zany normal tsara teka ho an' jesosy ay re tany tompo ray aman-dreny
fiadanany tompo atsika menakavy eto tapitanana ny fianaratsoa sy ny manodidina akory aby falindray ny tenanay miaraka amitsika eto ary manomana fotoana lehibe sy goavana ny sabotsy fadimin'ny volana oktobra ho avy izao am valora sy sasany maraina am valora sasany maraina eto amin'ny trano fivavahana vaon'ny olo ko antarandolo ambadiky ny station sel grand défi taorinan'ny fotoana lehibe tany Antananarivo to amin'ny collision de Madagascar de etondray zany no anatanterantsika ty fotoana ity grand défi 2024 ho an'ny fianaratsoa manokana inona moa le grand défi fanambo goavana iadiavatsika amin'ireo fananam-pamosavy anampotena ny herin'ny famosaviny ny oziny ny aretina tsy sitrapanafody ireo fa karazana problème vamina herin'ny maizina satria tadio fa misy ny problème avy amin'ny demony avy amina fanaratsy bloqué ny tsenanao manapotika ny tokantranonao ary tsisy mahafaka an'izany raha tsy herin'Andriamanitra anasana atsika menakavy itsika rehetrarehetra eto tapitanana ny fianaratsoa ity fotoana lehibe grand défi tena izy ianao na iza tanterana ny sabotsy 5 octobre amin'ny valo sasany maraina tsy amin'ny sivy fa amin'ny valo sasany manomboka fotoana io eto amin'ny trano fivavahana vaon'ny olo ko Antarandolo ambadiky ny station sel na le station fanaovana lasantsy tony le sel io de ambadiky io ny anaovana ny fotoana io ao amin'ny trano fivavahana vaon'ny olo ko tongava hitondra ny vavaka amin'ity fotoana ity ny pasteur tovina rivotria marivony sy ny ekipa rehetra miaraka amintsika ao andray fahasoavantsika velo matoboka vahaony olo andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony olo nandeha tantety izy mba asy